fanafiany jiolay iray no laviny bala mitandro filaminana alina tetsy amin'ny tetezana pasika trano telotetsy be masoandro itosy no nasisin'ity olon-dratsy ity niaraka tamin'ireo namany nirombo fitaovam-piadiana tao anatin'ny roa volana nangina ny fanafiana amin'ny tampediana teny itosy no izao miverina izao indray raikitra ny opération coup d'arrêt atreto azo lazaina ho milamina fianomboan'ity hetsika famongorana ny asan-dahalo any amin'ny faritra atsimo ity raha ny fanazavana azo avy any anivon'ny zandarmeriam-pirenena aladin'ny pentecoste ny tomba avy roa eny isan'ireo tonga nanatrika ny fotoam-pivavahana fotoana tsy asana ahafahana miala voly sy mamangy fianakaviana ihany koa anefa izany ho an'ny olona sasany tsy misongadina ny mampiavaka ny hira malagasy any ivelany ny zava-misy mindrana ny kolotsaina vahiny ireo mpanakanto sasany ny festival angaredona hetsika izay anomezana laka ny mampiavaka ny hira malagasy ny andindiny avy hatrany miaraka amin'ny fiantohana tierce collision aro na iza trano mpiantohan'ilay fiara ny fandoana dia ho raisina an-tanana avy hatrany ny fanamboarana ny fiaranao aro miaina sy miary mandrivon'ny vato Vivez la fête de l'indépendance et le Coupe du Monde avec Essence et Changrang, représentant exclusif Baolai. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Faites Bessade miaraka amin'ny PMU 508 millions 15 000 FMG ny tiririny Quinte plus ny talata folo jony izao 508 millions 15 000 FMG ny tontona koa raha tianao fety sambatra ianao dia milalao vadiny izao 508 millions 15 000 FMG ny vola be miandry anao tiririny Quinte plus io ilay mitady soavaly 10 tonga voalohany koa dia mirary fety sambatra ho anao sahady are PMU vola be. Fatatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifony la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahazo mahafinaritra zato amilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray maimaim-pona fianao nga ahoana ie tena maimaim-pony ararô dia tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoany mandehana takiden'izao a hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Makasitraka antsika rehetra manaraka ny fahitalavitra kolo amin'izao takariva izao miarapa tompoko lahy makasitraka tompoko vavy no manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany miarapantsika rehetra nahatratra n'izao alady ny Pentecôte izao zany hoe ny fety zany fahatsiarovana ny nidinan'ny fanamasina tamin'ireo mpianatry Jesona ny apôstôly zany fotoana izay nomariny malagasy maro tany am-piangonana fotoana ihany koa tsy asana ahafahana miala voly sy mamangy fianakaviana ihany koa ho an'ny olona sasany fanadihana hoentiny ny andro Renarso teo amin'ny sariny Mikael ary Marolahy. Ny tombo avy roa eny isan'ireo tonga nanatrika fitaovam-pivavahana tao amin'ny ekaran-dotam-penaka sy tao amin'ny eftrikay mandava-mamba Kristy velona androany. Isan'ny fotoan-dehibe ankarazan'ny fiangonana ny Pentecoste. Miompana amin'ny tantara voarakitra anatin'ny soratra masina avokoa no andraisan'ny mpino maro sendranay ny andron'ny Pentecoste. Ny Pentecoste zany amin'ny kristianina rehetra izay mino an'i Jesosy Kristy
dia andro ray atsarovana nidinan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly sy ireo vehivavy masina niaraka tamin'ny apôstôly tao amin'ny senakla tamin'izany andro zany. Ny Pentecôte dia midika ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly. Midika ho fahatsiarovana ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly sy Masy Maria. Ny latsahan'ny fanahy masina ny mpianatry Jesosy. Tsy nidina ny fanahy masina ihany hatsiarovana ny orenan'ny fiangonana voalohany ihany koa ny andro ny Pentecoste ny fanahy masina izay manavoatra ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny sambatan'olona. Misy ihany koa ny fanamariana izany teny anivon'ny fiangonana androany. Ny mampiavaka azy fotsiny dia misy an'ilay sakramenta izay zarain'ny fiangonana hankalazaina amin'ity andron'ny Pentecote. Sahala amin'izany zao ny aniony anay dia nisy mifandraisana an'ireo hafa finoana misy ny kristianina eto anivon'ny fiangonana katolika. Atserovana fa mampavitrika ny olona ny asan'ny fanahy ary mampirisika azy bebe kokoa anao ny asa fanompoana. Azahoany koa manana fotoana mbola hiatrehana ny andavanandrony koa izay tsy afa-miala amin'ny maha olombelona. Ankilany samy manana ny andraisany androandroany ireo olon-tsotra sendranay. Andro tsy asana azo anaovana zavatra hafa miala amin'ny andavanandro. Sady fitsangatsanganana moa izany no ho an'ny be sy ny maro dia mahafinaritra ilay Pentecote satria raha momba amiko manokana aloha dia aomba ahafahana mifampitsidika amin'ny fianakaviana. Ny Pentecote dia fialam-boly dia tsisy voly zao dia manao domo fialam-bolinay izay ny dictration-nay ka. Ao anatin'ny finoana katolika ny Assomption no fotoan-dehibe ankalazaina aorian'ny Pentecoste hatsiarovana ny niakaran'ny Maria reny Jesosy velona tany an-danitra ka ny 15 Aogositra no ankalazana izany. Trangam-piarahamonina kosa indray ora ray fotsiny no nanafian'ny Jiolahy ny tapiadina trano telo teny Bemasoandro Itosy. Mifanolo-bodirindrina avokoa ireo voatafika saingy tsy navita na inona na inona no ny tahotra androany tamin'ny ray alina no nisin'izay fanafiana izay. Tsy nisy ny ainana fohy ho an'ireo voatafika maty no nitifitra ny mpitandro ny filaminana kosa ny iray tamin'ireo nanafika ireo rehefa itsoaka iazo ny tetezana pasika iny. Toy izao ny fanadidina. Andro masom-pokin'olona no nisy nampandre fa misy faty olona teo amoron-drano Pasika. Avy hatrany dia nampahafantatra ny mpitandro ny filaminana sy dokotera iray sy taka ny mahazatra azy rehefa maheno tranga tahaka izao. Isan'ireo navanona ny fanafiana trano tany Bemasoandro ity maty ity raha ny fanazavana. Ny namany telo kosa tafaporitsaka. Vola 750 sy ray alina ary briquet roa no hita tany amin'ity maty ity. Ankoatra ny karapanondro efatra ndray netiny tany am-paosiny. Tsy misy ny vaovao ofisialy avy amin'ny fitandro ny filaminana treto. Mpivarotra kisoa kosa ireo voatafika. Tsy nafantatra ny fahafatesan'ilay nanafika tao aminy ireto olona ireto. No teteziny tsirairay ny trano mandra-pahafantarany be ny tanàna teo ampita ny fisiany ny fanafiana tamin'ny alina. Dia ity jiro ity tonga dia efa hitany hoe eto ny fotoana dia izy nampirehitra an'io. Za zany tetavandrina teto ny natoro. Teto ny natoro dia avy eo ny saromany lamba-boto satria ngamba ozy izy hoe fantatra ngamba dia saromany dia sady nanariny izy no nikapoka topoka. Izy zany fa ohatrany nietsiketsehana be le anina dia tonga dia nintsana daholo le hiditra any dia mivoaka vato zay dia tonga dia izy hoe aiza mihetsika ozy fa basy ity. Avatsy amin'ilay akiray avatsy izy dia nakata aminahy dia tonga dia baramina zany nantotoiny ilay varavaranay dia izay sidina vay aloha tsy voavoany zany zay fa sotominay ilay dia baravara dia izy manao hoe io le ty atavy mafy be dia izay sy mama manezaka ny hoe mamafy mama varavarana mamafy varavara dia le zandrinay dia amin'ny trano terasy be andry izy dia nivoaka avandro zareo dia tetsy ampavahantetsy dia nahitany zareo izy dia napoaka n'le basy teto aminay zany dia lasa zareo tsirika anakany nandositra anakany le zandrinay dia niatsa n'le mera tary ambadika tary izy dia voatsy n'le mera dia tonga zareo dia lasa. Tsy fantatra treto ny vidiny entana lasan'ny Jiolahy. Tsy vao izao no nahinona fanafiana amin'ny tapidiny ety Etosy sy ny manodidina isan'ny faritra mena amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Raha toa ka niato izany roa volana teo eo izay dia izao miverina izao indray. Tsy azo lavina fa olona efa matianina sy efa zadratsy ireo nahavanana ny loza ary tsy vahiny ety Etosy intsony.
fa makasika izay trangam-piarahamonina izay hatrany dia raikitra ny opération coup d'arrêt omaly no nanokafa ny premier ministre tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ity hetsika efa mingorana ny asandalo any amin'ny faritra atsimo ity tamin'ny alalan'ny fanomezana ireo fitaovam-piadiana faritra atsimo antsinanana anosy morombe atsimo andrefana menabe melaky matsiatra ambony iorombe no anatanterahina ity opération tanterahiny miaramila misa 700 ity fanampanazana hoentin'ny colonel Rakotoarsan Anthony tompona ndraikitra avy eo anivon'ny gendarmerie miri-pirenena. Olona sur terrain tena ao anatin'ny ny élément tamin'ny marinateur zao vao tena namonazy ny toerana anaovana ny opération misy ary mbola andalana namonjy ny toerana bisika amin'ny teny zao ka raha ny tapitra ny androany zany dia mbola tsisy vokatra azo mena azo tapaitanana na izany zany zany amin'ny faritra zay vao teniko iny zany dia indrindrina ny timo tapa zany fa mihena dia mihena ny alatomby azo atao hoe milamina zany amin'ny faritra timo iny zany indrindra ary amin'ny faritra zay vao teniko teo zany zay anaovana opération irarina fa hitondra vokatra opération ity. Ny amin'ny ity semaine avy any karapitsy moa zany ary efa amin'ny début ny opération raha teo araka ny teniny teo ny opération ny mobilisena élément BDB fa nabita koatran'izany kosa nefa l'élément de tia paritaka be fa misy le principe de concentration des forces zany hoe regroupé zany izy ireo dia zarazaraina araka azo atao amin'ny effectif faran'izay matanjaka dindina azo atao dia opération ciblée zany hoe traité zone anankiray dia vita ny traitement ny zone anankiray iny dia mifindra zone anankiray ohatran'izay zany le fomba anaovana an'ity opération ity. Eo amin'ny lafin'ny diplomasia kosa indray ny solotenan'i Madagasikara any Caire zany hoe ao Egypta ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary androany ny filoham-pirenena no nahazo ny fanasana saingy amin'ny mahatseto an-toerana ny tenany no antony nandefasana mpisolotena ny fianianan'ny filoham-pirenena Egyptiana Abdel Fattah Hussein El Sisi araka izany no natrehany ministry ny fanabeazam-pirenena tany an-toerana. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray izany hoe vaovaon'ny fifamoivoizana fiverenana amin'ny ara-dalàna mananatra amin'ny rampitso ireo mpitondra fiara manerina ny nosy anovana ny takelaka misy ny laharan'ny fiara voararan'ny lalàna ny fanasiana soratra sy sary efa amin'ireo takelaka ireny tokony hitovy loko avokoa ny takelaka rehetra mainty ny lokon'ny takelaka ary fotsy ny lokon'ny soratra anomboka amin'iny herinandro avy iny moa araka izany ny fanasaziana ireo tsy manara-dalàna fanadidina hoentin'izy ireo kotindrina. Hatramin'iny herinandro iny mitombo isatrany ireo manatona itony toeram-pivarotana sy fanamboarana laharan'ny fiara itony. Anton'izany ny fanentanana nataony avy eo anivon'ny mpitandro filaminana efa ho herinandro zao ny amin'ny tokony anajana ny fenitra amin'ny takelaka misy ny laharana. Ho an'ity mpivarotra ety amin'ny 67 hektara ity ohatra dia manodidina andro isan'andro eo ireo tompona fiara ny tonga mampanamboatra izany eto. PDB zany efa ela zany ny mpanao visity nefa nyteny eto tsy mety mahazo fotry tsy mety ny plexi ka fa mitsara tôbila zao dia tonga any amin'ny fitsarana tôbila dia ny plexi zao tonga dia asindry zareo x io dia izay efa tsy dia manao plexi mihitsy fa mampanao an'ilay mainty sy fotsy izay zany tena betsaka zao nefa nanolo moa dia mainty koa mora noho le mahazo fotsy sy ny plexi. 2,2 ariary no ivarotana ny takelaka iray toa ity izay angatahiny lalàna. Toa ireto kosa ireo karazany tsy ekely lalàna ary mahavoasazy. Somary lafilafo kokoa nefa izy ireny noho ny kalitaony tsaratsara kokoa. Ho an'ny fiara ny ivelany anefa izy ireny. Misy ny fenitra tokony arahana ho an'ireo fiara rehetra eto Madagasikara. Mainty ny fond, fotsy ny soratra. Tsy azo atao soramandry na misy style hafa zany akoatran'ilay soratra mahazatra zany hoe mora vakina. Tsy ekena intsony misy sarina saina kely na soratra hafa eo amin'ilay plaky. Ny antony naraisana izao fepetra zao dia tatoato nisy ireo fiarakodia manao loza manao accident dia mandositra avy eo vonjena jerena ny laharana sarotra vakina. Araka izany manana hatramin'ny alatsinainy ho avy izao ireo tompo-piara rehetra hanovana takelaka misy ny laharana. Hatramin'ny androany mbola maro ireo fiara hita mivezivezy no mbola tsy nanovan'ny takelaka voarara. Hoentitra mpitandro filaminana amin'ny sazy ampiarina amin'izy ireo. Fa firenena maro no mivondrona ao amin'ny PIED na ny firenena kely andalam-pandrosoana miorina amin'ny nosy no ahina hodifitra noho ny fiakaran'ny ranomasina ka isan'izany Madagasikara loza manambana noho ny fiovan'ny toetrandro ny maneran-tany nentina nanerina ny rehetra tamin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ny 5 jona farany teo ankilazaina amin'ity anio ity ihany koa ny andro raisam-pirenena ho an'ny ranomasina. Arahantsika ny fanadidina.
Niakatra 2 degré isataona ny maripana maneran-tany izay miteraka fihepony ranomandry. Nosy maro toa ny Maldives, Bahamas, Seychelles ary Maurice no ahina ho divotry ny ranomasina tsy ho ela raha nambara ny siantifika eo anivon'ny fandarana sany firenena mikambana ho an'ny tontolo iainana na ny UNEP Jacqueline McGlade. Tsy afabela amin'ny fiakaran'ny ranomasina io ihany koa nefa Madagasikara. Raha mitamin'ny tamin'ny taona 1790 nahitana fihenanatra amin'ny 700 kilometatra toradroa ny velaratanin'ny Madagasikara, ny Kik hatramin'ny 470 metatra ny morontsiraky ny ranomasina amin'ny ankapobeny. Madagasikara zao anisan'ny firenena exposé indrindra amin'ny fiakaran'ny ranomasina. Le izy tsy tsapan'le olona amin'ny ankapobeny fa raha matsapa atsika any amorontsiraka any Amorondava any amin'ny faritra ny Atsinanana manontolo sy faritra Vatovavy dia efa misy fiantraikany le fiakaran'ny ranomasina. Manana ny nosy manodidina maromaro sika ny tena manahirana zany dia ho an'ny taranaka faramandimby any amin'ny 50 taona any na après siècle ray dia mety anjavona ireny nosy ireny. Fa olana aingana ahafahana mampiada ny fiakaran'ny ranomasina io ny ady atao amin'ny doron-tanety sy ny fandringanana ny ala. Ny fambolena hazo no isan'ny mandrindra ny fiovan'ny toetry ny andro amin'ny alalan'ny foan'ny entona manimba ny tontolo iainana. Tsy misy vahaolana kosa nefa ny fikaon'ny ranomasina ny morontsiraka. Izany tsisy solution raha ny ranomasina no jerena satria iny araka lazaiko teo vokatra eran-tany iny izay fitsonihan'ny glasy. Ka ny raha hoe fiarovana ny sisin-dranomasina fanotorana angambany mba ho lasalasa kokoa satria koan'ilay ranomasina le ohatrany any Amorondava dia ohatrany ao Tamatave zany dia manorina digue ohatrany any port ny Tamatave iny. Azo heverina araka izany ny fiksahan'ireo mponina amin'ny sisintany miditra dia afovoantany. Eo ihany koa ny fifindramon'ireo mponina any amin'ireo nosy rahavavy manodidina ny Madagasikara izay ho difotra tsy ho ela. Ivadika pejy hafa kosa indray sika mampiasa fanafody nentim-paharazana avokoa ny 700 malagasy amin'ny ankapobeny. Fitsaboana ny fandovana tamin'ny taolo fahiny izay mbola mitohy amin'ny alalan'ny lovatsofina sy ny afatra ary ny fahaizana miampita na ny vidiny na ny fikarakarana na ny fahazahoana azy. Mora kokoa ny mampiasa ireo fanafody ady gasy vita amin'ny ravikazo sy ny zava-maniry samihafa. Afangaron'ny mponina amin'ny resaka finoana sy ny resaka famosaviana ihany koa nefa ity fomba fitsaboana ity. Gaeton Andretsilavo no mitaditra ny vaovao. Folaka, marary an-doha, reraka, voan'ny serina gripa, aretina mpahazon'ny olona matetika ireo ary ampiasaina tambavy, fanafody miainga amin'ny fampiasana ravikazo. Amin'ny ankapobeny, avy any amin'ny faritra avokoa no akana ireo ravikazo fampiasa amin'izany. Toliary, Morondava, faritra Tsimotsinanana sy ny maro hafa. Isan'ny mbola manana valany zavaboary manana ny hery manasitrana isika eto Madagasikara. Lova avy amin'ny iray aman-dreny tany aloha ny varotana ireo ravikazo ireo. Lova ihany koa ny fividianana azy raha ny fanazavan'ny ireo mpivarotra. Dia izy efa lova mihitsy ka efa ohatrany avany amin'ny dadabe anay, renibebe anay, bebe anay, mamanay dia nefa farataty amin'ny zafikely. Izy zany efa nizatsan'ilay taizan'ny renibebe ihany koa taizan'ilay roakanjo malagasy dia misy izy mbola mitandrina ny taizan'io foana. Misy ny olona le efa zatsa dokotera dia lasa dokotera foana izy. La mianatra ohatran'ny lerana ampianarana ireny manao amin'ny zavatsy fa io tsy afaka kokoa zany. Satria olona ny tsanona amin'ny fotoana mianatra anazy. Fa io zany lova tamin'ny bebe. Ankilany, tsy voatery hoe manompo sampy akory na maniratsira fivavahana ny fampiasana ravikazo ho fitadiavana fahasalamana. Raha ny fanazavana azo, mampiasa fanafody nentim-paharazana avokoa ny akamaroan'ny malagasy na dia tsy mahalala izany aza. Manaporofo izany ny amaroan'ny mpivarotra manerana ny tsena, eny akaikin'ny hôpitaly sy ny toerana maro samihafa. Be dia be zany le olona tsy dia mahalala dia le tsy fahalalana matetika mitarika ohatrany hoe tonga dia RGB zao hoe dia nefa ny raha fantatra le izy ay ve izay Madagasikara manontolo eto Antananarivo ary eo akaikin'ny hôpitaly dia efa mahita mpitsabo nentim-paharazana ianao. Le olona mioritra fa tsy makany andeha tady olona andeha hanao bandage anazy any amin'ny hôpitaly izy fa amin'ilay mpanotra izy mandeha dia vao maika moa ny any ivelan'ny Antananarivo. Manana ny maha-izy azy manokana isika malagasy amin'ny fampiasana ireo fanafody nentim-paharazana ireo. Manana ny lazany amin'ny fananana manam-pahaizana manokana momba izany raha tsy ilaza fa tsy ny profesera raha tsy mamanga.
fandiniana sy fianarana ny zavaboary eto amintsika no nahatonga azy hamoaka ireo fanafody ankatoavy ny tsena iraisam-pirenena. Eo amin'ny pejy ny kolotsaina kosa indray hira tropikaly ny 900 kapila mangirana tsy fain'ny olona eto an-drenivohitra. Ireo gadona mafana azo andizana amin'ny fety no malina kokoa ireo mpanjify manodidina ny 500 isan'andro no lafo amin'ny toeram-pivarotana iray izay notsidihana very ny lanjan'ireo sangana asa evangelika. Toy izao ny fanadidina. Manomboka amin'ny 5,000 ariary hatramin'ny 5,700 ariary ny vidin'ny kapila mangirana iray. Amin'ireo gadona maro samihafa, ny gadona mafana toy ny tsapika, salegy no tena be mpividy. Manaraka izay filan'ny tsena izay ihany koa ny famoronana ataon'ireo mpanakanto. Tato anatin'ny 10 taona, tsy mitsahampitombo ny isan'ireo mpanakanto mamorona hira mafana. 20 isanjato ny hira jifain'ny olona ihany no evanjelika. Tena hira tena mandeha aloha zany amin'izao misy tropicale zao aloha ny tena izy zany tena be mpividy iny. Dia ny tsy azo ambanina koa nefa ny evangelika koa zany ny be mpividy fa tsy mitovy an'le tropicale. 50 ariary ny mampiditra hira ao anatin'ny finday. Hita taratra na eny amin'ireo mpampiditra hira amin'ny finday izay fankafizan'ny mpanjifa ny hira tropicale izay. Dia avy ara ny Pentecôte ny hira tropicale sy variété mandeha. Firy isanjato ny olona maketo aminareo zao tena hoe mampiditra an'izay hira tropicale sy variété zay? 70%. Par rapport amin'ilay hira évangélika, dia le tropicale sy variété tena betsaka no mitady azy zany. Indrindra le nouveauté io resahako io. Efa mianika ao anatin'ny fety ny olona izao na mbola amin'ny tapaky ny volana jona aza vao hanomboka ny podium. Misy amin'ireo mpividy CD no efa manomana sahady ny hira anaovana lanonana amin'ny 20 jona. Fa rehefa miresaka zavakanto ihany tsika dia tsy misongadina ny mampiavaka ny hira malagasy any ivelany. Miovaova isaky ny foko, ny faritra ary isaky ny fiaviana ny gadon-kira. Tsy ho tafapetraka intsony anefa izay sony manokana izay fa ireo gadona efa misy no hoezahana ampifantarina amin'ireo vahiny. Ho tanterahina ny 15 ka hatramin'ny 20 septambra ho avy izao ny andian'ny 20 amin'ny Angaredony hetsika izay anomezana laka ny mampiavaka ny hira malagasy. Misy larina tsona. Andrasan'ny vahiny amin'ny mpanakanto malagasy ny ananany gadona tokana malagasy azy ahitana taratra ny kolotsainany. Ny zava-misy anefa na eo aza ireo gadona tena malagasy mindrana ny kolotsaina vahiny ireo mpanakanto sasany tsy ahitana ny mampiavaka azy ireo hira malagasy. Ny azy zany tsy atsara velatsia amin'ny mahagasigasy manana ambom-po amin'ny magasy ny azy zany ireny gadona vahiny maro zany tarika eto Madagasikara manao country zany américaine, on manao rock and roll, on manao jazz, on manao ny variété. Ny kolotsaina moa zany tsy sisintany ny fanatontolona moa efa misy raha teo tsy mahagaga raha ohatra hoe misy gasy zany tsika gasy mahay zavatra ane anao country sika, anao rock sika, anao jazz sika, anao valse sika. Ireny zany amiko jojobe zay manokana ny tononkalo ihany raha vita amin'ny teny gasy izy no malagasy fa le gadona tsy malagasy. Isan'ny tanjon'ny festival Angaredony ny fampafantarana ny fahasamihafanan'ny mozika misy eto Madagasikara. Isy ny paikady apetraka ahatratrarana izany tanjona izany. Haritra be ny mamaritra ny mozika malagasy ho lasa loko tokana. Manomboka raha me ohatra kaiky fotsiny zany hoe ahoana ny fomba amezana loko tokana ny tsapiky makany amin'ny bagasy na kalofa iny. Sarotra be. Dikan'izay zany zay no antony iarahana miara-miasa zany amin'ireo mpianatra médiation culturelle afahana miaraka miketrika hoe amin'ny fomba ahoana ny ampahafantarana an'ireo mozika malagasy izay maro loko ireo eto Madagasikara sy any ivelany. Anitsaka ny 10 taona ny festival Angaredony amin'ny taona 2024 ity. Ho tanterahina ny 12 hatramin'ny 20 septambra ho avy izao ny andiana ny 20. Totosa ny famindrampahefana teo amin'ny mpikarakara ny hetsika Angaredony sy ireo mpianatra médiation culturelle teny Ankatso, izy ireo manomboka eto no hikarakara ity festival ity. Fa amin'ny andro fitsangatsanganana sy fialana voly ny andro rampitso
misy ny hetsika karakarain'ny Soleil Pro sy ny BM Production etsy amin'ny club nautique Ivato iarahana amin'ny Firmin io ny Tsibarinjaka sy ireo artiste mingaly mozika mafana maro samihafa amin'ny fitora maraina no isokatra ny vavahady raha toka amin'ny folora no anomboka izay lanonana izay dia iny ihany koa no itodiantsika avy hatrany amin'ireo vaovao nisongadina nandritra ty herinandro ity amin'ny pejiny politika dia teo aloha ny fitsanganan'ny vondrona parlementaire HVM sy ny resaka motion de censure izay nalaza tamin'iny herinandro iny toy izao fanadidina roa ireo tamin'ny folora maraina nafapana ny toedra raty eny amin'ny anteny miram-pirenena ao ireo ny famory ny fandresy lahatra ny aminy hoe ho atao ihany sa tsy ilay motion de censure efa nisy mihitsy aza ny fanangona tsiny ny amin'ny ampiarana izay motion de censure izay ka raha ny fantatra dia efa nahafeno sy ny miisa 9 izy ireo ny alohan'ny diran'ireo solombavambahoaka ny vory maraina io anefa dia ny ely fa misy resaka fizaram-bola indray tao amin'ny tiandrom-panjakana ity antony izay nampiova hevitra ireo solombavambahoaka tampoka teo voalaza fa tsy nisy ny resaka motion de censure tamin'ny herinandro anefa nampiakapeo ireo solombavambahoaka fa iroso amin'izany tsy misy an'izany resaka motion zany resaka fotsiny zany tsy misy an'izany hatramin'izao aloha tsy to inona moa nanaovana an'le izy fampiresaka fotsiny hoe vita ve le zavatra nampanaovana an'le gouvernemanta fa nisy zavatra nytapahana teto tamin'ny resaka atsimo ataizy io hatramin'izao zay ny nangatahana tamin'izao délégation nakany atsimo dia hoe natao ve natao gouvernemanta ve zay le zavatra natao tonga namaliny antsony anteny miram-pirenena ny gouvernemanta notarihiny prime ministre Cool Roger io arivo io momba ny tombotsoan'ireo solombavambahoaka ny votoatiny izany fiaonana izany raha ny vaovao nampitaina tamin'ny mpanao gazety ao ihany koa ireo nilaza fa fifampiresahana mikasika ny tokony handraisan'ny gouvernemanta andraikitra mialoha ny latsahan'ny motion de censure no antony izao fiantsona izao koa satria fivoriana tsy azony be sy ny maro atrehny ity fivoriana itya rehefa vita ny fakantsarnareo mpanao gazety dia omendalana mpanajana-nareo tompoko isintona amin'izay hialany efitrano fivoriana sy ny manodidina ny famoafao be ihany ny resaka teny amin'ny anteny miram-pirenena androany niova isan'ny nitra ihany koa ny vaovao etsakila nyreo solombavambahoaka mandrahona ny gouvernement manoloana ny tsy fiainona ny fangatahana izy ireo andaniny kosa ny gouvernement milalao ny fahosany ireto solombavambahoaka arabola izay mbola tsy nahaverina ny volalaniny tamin'ny fampielezan-kevitra arak'izany ny filoham-pirenena ihany aloha hatreto no afaka mahazo toko fa tsy ho voakitikitika amin'izao savorivory izao izy izay afaka mampiasa ny andinin'ny faharoapolo ao amin'ny lalam-panorenana mandrava ny anteny miram-pirenena raha toa ka ilainy izany taorian'ny fanambarana ny fisanganan'ireo vondrona parlementaire telo teny amin'ny anteny miram-pirenena Omaly dia nanatitra ny azy ihany koa ireo solombavambahoaka hivondrona ho HVM ity atokony fitondrana ity izay efa nahabe resaka ny maro ny tsy fananany na solombavambahoaka iray aza tao anatin'ny anteny miram-pirenena raha nambaran'ny filohan'ny ity vondrona parlementaire ny HVM ity dia mbola tsy mivaky akory ny UDI fa iray ihany raha ny lalàna nefa dia mametraka mazava fa ny solombavambahoaka dia tokony hiditra ao anatina vondrona parlementaire tsy mihoatra ny iray dia faly izay namenadareto izay solotena ny indépendant ao anatin'ny PMP ny nanolotra ny taratasy ny fijoroan'ny groupe parlementaire HVM tao amin'ny secrétaire généralny antenimera faly zany zahay no miteny amin'ny vahoaka malagasy fa mijoro ary manoana ny fitondrana amin'izao mijoro amin'izao fotoana izao miisa 7 ireo solombavambahoaka mandrafitra ity vondrona parlementaire HVM ity isay sady membre ny biraon'ny vondrona avokoa Razafin-Drafity Lova filohan'ny vondrona Ravelo Arivonjy Beavana ny filoha lefitra Razafy Matratra Kristian ny mpampakateny voalohany Mohamady Amady mpampakateny faharoa Laisoa Jean-Pierre mpanolotsaina voalohany Nicolas Stéphane mpanolotsaina faharoa ary Rasy Manana Aureline mpitambola ity farany izay any vavitokana ao amin'ireo mpikambana andrafitra ity vondrona parlementaire ity satatra mbavarano ihany ireo mpikambana ireo hoy ny filoha lefitry ny vondrona mbola tsy maintsy ho avy ireo solombavambahoaka tsy miankina nampiisa azy ireo PMP ny fitambaran'ny groupe maromaro anatin'ny antenimiery ka zao zany zay mijoro eto zao miantso ireo solombavambahoaka sasany hiditra ao anatin'ny vondrona parlementaire HVM ireo efa ao anatiny mipetraka ankehitriny ny fanontaniana
efa vondrona parlementera satsy ireo nanolotra ny anaran'ny prime ministre raha ny fampitambaovao ny fiadidinan'ny repoblika dia efa vondrona parlementera izy ireo ka isan'izany ny patram sy ny UDI nefa ireto misy misitaka ireto indray ho vondrona parlementera SVM. Efatra izany izao ny atoko politika efa nahatsangana vondrona parlementera eny anivon'ny antenimieram-pirenena dia ny vondrona VPMMM manana solombavam-bahoaka 400, ny leader fanilo manana 5, ny atoko maitso manana 5 ihany koa ary ny SVM manana 9. Isan'ny andrasan'ny maro izao ny petrahan'ny vondrona parlementera mapara sy ny an'ny akolafy ravalimanana ireto farany izay manana solotena be indrindra ao amin'ny antenimieram-pirenena. Dia inany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana sy manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.